any Gresy any Athènes zao a ny dian'ny Paoly a amin'ny fitorinany vaovao mahafaly izay miaraka amin'ny Silas sy Timothée namany moa. Ny zavatra misongadina amin'ity vakiteny voalohany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ity a dia hoe miezaka hampibebaka ny Zentily izay tsy mbola mahalala ilay tena Andriamanitra i Paoly ireo apôstôly. Eto ambonin'ny tany hatramin'izay hoe nisian'ny olombelona farafarasiny hatramin'ny taona 3,000 talohan'i Jesosy Kristy dia efa fantatra fa ny olona rehetra io dia mahatsapa hoe manapetra dia manana hetaheta mba tsy hanapetra. Manapetra tsapa hoe marary aho dia tesy hanapetra dia tady hery hafa ivelan'ny tenany izay manko ny antony mahatonga ny olona hoe zany mahatonga azy ho mivavaka na manompo zavatra mahatsapa ny fetra dia maniry ny hoe mba tsy hanapetra zany. Dia mbola tsy nahalala ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany izay nonjody sy ny kristianina ireo vahoaka ireo ny ankabeazan'ny olombelona fa izay fatany tany misy manompo vato dia mangady vodihazo dia amboamboarina dia iny apetraka ao an-drano dia miakofa mba hisaokandra vodihazo ohatr' zany. Dia izay ny fanompoana sampy rehetrarehetra any amin'ny boky ny fahendrena dia hita mazava sy amin'ny salamo hoe jereo moa reo hoe na ny fisiny aza tsy ny tena ny nampisan'ireny heverin'ny olona ho Andriamanitra sy sampy ireny fa mbola ny olona ny mamboatra azy amboariko Andriamanitra ataoko lavalava orona ataoko betratra satria Andriamanitra matanjaka sary omby sy ny sisa. Ka na any amin'ny boky ny fahendrena dia voalaza hoe dia mampiomehy any ane ilay olombelona habadoana ve sa hamandranana izy no mamboatra Andriamanitra ho azy nefa io no angatahana hery. Ozy ny salamo hoe manamaso tsy mahita ny fahorinao sy hitany ny maso ny azanao ny namboatra azy amin'ny anio zany manatana sy mandray sy afa mamonjy. Dia sy tany Gresy amin'ity andehanandro Paoly ity ihany no manompo sampy sy mivavaka amin'Andriamanitra sy mahavonjy izay ny olona. Fa na taty Madagasikara talohan'ny nidiran'ny fivavahana kristianina dia nisy ny sampy ny mpanjaka kely malaza Ratokanono dia be dia be any ambanivohitra any dia mbola be dia be zany hoe sampy zany ary na dia ny kristianina aza dia vao mamonjy mpimasy mbola manompo sampy mbola misy azarikarena mbola misy zavatra kely ravadravana zafady tsy mahamenatra fa azo nitorony tany aminay any ambanivohitra be any akaikina Ambohimanga du Sud zany any Voamalaza ny ankizy kely miravaka mahazo lambo zareo dia le hoditra ny lambo iny zany ny volon'ny ino moa ty ny lambo matevina be dia ravahana iny dia mba nanontany inona ray aman-dreny no mahatonga ny ankizy kely rehetra ohatra miravaka hoditra lambo aby dia hoe mba hatanjaka ohatra ny lambo zay moa zany finoana sy hanomezana siny ny zavatra tsy fantatra sy mba nanana siny fa asany bagaga fotsiny fa ny teny fotsiny hoe satria tanàgnam-piangonana rehefa kristianina tokony sika miravadravaka kivakana rehaingy sotra izy tsy maninona fa le misy dikany hoe mba hazo mahery ohatra zao ravahany Lacroix tsy medaille any Masin'ny Maria na sarin'ireo olo-masina sy ny sisa izay no mety amintsika kristianina. Dia io ary i Paoly zany niezaka nagnazava tamin'ireto vahoaka reto hoe anareo dia fantako fa olona tena tia vavaka mihitsy matoa mandeha tongotra ohatra hoe tentsika malagasy matoa mandeha tongotra adiny 5 mitady pomasy tena olona matoko hoe misy hery hafa mahatsapa manapetra sika mangetaheta hery itokisana fa io mandeha adiny 5 mamonjy pomasina lavitra dia lavitra io magnino ray handehanana sasakadiny makety amin'ny Radio Maria mivavaka magnino ray mandeha makety fiangonana anareo alahady amin'ny ankapobeny anesy dia misy mandeha adiny 2 mamonjy fiangonana zany fa ny pomasina adiny 10 dia mandeha babenagny ny marary dia mitotototo rehefa hitady ny hery amina fagnafody. Fantatros Paoly fa olona tena tia vavaka anareo ary mitady hery hafa hanampy an'izay hoe fetranareo zay fa kosa lazako mazava aminareo fa misy hotely anankiray zao io hitako satria ny olona misy Andriamanitry ny fitiavana Andriamanitra ny famokarana Andriamanitry ny fiompiana be dia be zany dia misy hotely fa misy ndray natao samy manana ny problème zany ny olona tena sa mahazo vady rainy zany dia misy hotely ny hoe atao Jupiteraty fa ihany iny mivavaka ho an'ny fahazoana vady ty fahazoana harena dia samy manolotra fanatitra amin'izay hotely araka ny zavatra ilainy olona fa misy hotely anankiray fotsiny iny ataony zareo hoe ho an'ny Andriamanitra sy fantatra anarana satria ireo miteny hoe be dia be an'izao Andriamanitra zao atao polythéisme be zao Andriamanitra zao mba sahanagnansika siny ananganasika hotely ho an'Andriamanitra sy fantatra
fanoararotony Paoly zay. Io Andriamanitra sy fantatra io indrindra notoriko aminareo zao io Andriamanitra io nanao lanitra sy ny tany, io namorona tongotra matanana, io nampisy atsika zao tansika zao sy ny zava-tsotra mandravaka azy, zao tena sika zao, zava-maro nomena sika, asa tanan'io Andriamanitra sy fantatra io. Dia io no atao ivavahantsika. Ka men'Andriamanitra fotoana ibebahany sika zao fa iny moa zany resaka fahafantarana iny sasiny iny. Ary na fenisika kristianina misavatra voasany fantatrareo fa amin'ny fotoana itoriana azy nanomboka fantatrareo nen'Andriamanitra treo amin'ny fotoana hafantaranao no isarany. Indrindra manko isika magnamelo tagny ho tena nanao an'izay resaka nahalala anao sady soa zay. Reto mpanompo sampy reto tsy nahalala na nanompo sampy zavatra taloha zany. Fa manomboka mahalala agnareo zao io Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany io lehibe lavitra no reo verinareo k'Andriamanitra madinidinika io no ivavahany. Ka meny fotoana ibebahana ny olona rehetrarehetra na iza ary ny tena antony sy maintsy ibebahanareo ialanareo amin'ireo samy hafa reo efa nanendry lehilahy anankiray izy mpisara ny olona rehetra, mpisara ny velona sy ny maty zay sy mibebaka kiho raisiny. Ay tenen'ny Paoly zay misy ny azavainy teo zany. Dia izy eo sy ny teny hoe lo Kristy vo izy hoe izy efa nanendry andro anankiray sarany an'izao tontolo zao araka andrany amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray zay fantatsika hoe Jesoa. Ny nananganan'Andriamanitra ny Jesoa velona zany dia fanaporofona amin'ny zody fa tena nakarin'Andriamanitra ho andriana be voninahitra izy mpanjaka isara ny velona sy ny maty. Dia nanjody mila mibebaka mpisarany izy zao. Sahala hoe agnao zany nadarodaroka olona fosiny tagny asena tagny fa sa fantatra anao nidarodarofanao rehefa avy eo agnao gaga hoe kaiva zanaka ministra le terakovitra anao. Ohatr'izay koa Jesoa hoe tamin'izy vao Jesoa avy any Nazareta dia nizehena maso fa ieleselahy ohatran'izao dia finoanjody. Rehefa avy eo izy nitsangako velona dia ozy mitandrema agnareo fa zanaka debany io, zanak'Andriamanitra mpisara, mila mibebaka dia mba mifona aminy. Ohatr'izay. Ka na an'izay ntily ihany koa dia mila mibebaka hoe taloha agnareo nanompo sampy fa amin'izao tonga ny fotoana. Satria lazainy masina Paoly eo amin'ny taratasy ho an'ny Romanina hoe na ny olona mbola sy nahalala ny finoanana dia sy afaka hiala siny amin'ny fisaran'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra saina mandinika isika hahalala hoe amin'ny alalan'ny zava-boary sika. Na mahita ny voninkazo tsara dia tsara fotsiny ianao dia mahalala hoe vao maika tsara lavitra noho io no nanao azy. Ohatr'izay. Zay zany dia hoe na ny saintsika fotsiny dia efa hafantarantsika ny fisian'Andriamanitra. Dia io hoe Jesoa hisara sika io zany no ilana fibebahana. Dia amin'ilay fibebahana tsy dia hoe ny tonga kristianina fotsiny aloha ny zava-dehibe fa voalohany hanaiky fa ilay Andriamanitra ny Jesoa Kristy namorona ny tany sy ny lanitra rery no hany Andriamanitra. Ka na isika efa kristianina amin'izao fotoana izao dia iangaviana mba sy hanao ilay antsoina hoe syncrétisme. Syncrétisme zany mampivady finoana. Sady kristianina ianao sady misotro amin'ny kalisin'ny tompo anao no misotro amin'ny kalisin'ny demony. Si possible. Sady mandray kominio ianao sady miravaka saple moa zany no mitazona fagnafody, sady mivavaka ny mango savy, sady mandeha mamonjy lamesa amin'ny maraina ny mandeha aligna sy aligna, mitologna fasagna sy misavika le olona mamoandalana ray. Sa mety. Sa sika zao niteneniko fa le tiako tenenao sy tokony hifangaro fa rehefa mivavaka dia mivavaka. Lazainy Apokalipsa hoe nen'Andriamanitra rehefa tena mafana ianao ny finoana dia tena ataovy maximum faratapony izay finoana izay. Rehefa sa hivavaka anao dia aleo mijanona amin'izay sa fivavahana zay fa rehefa sady mivavaka ianao no mbola taraiky milonga be amin'ny fokotana dia alohan'Andriamanitra ianao ozy ny Apokalipsa satria matimaty. Andriamanitra sy tia matimaty na anao mamy na mangidy dia anao safidy. Eo amin'ny evanjely Jesoa miteny hoe mbola manana zavatra maro lazana aminareo apôstôly fa sy ampy ny fotoana ary agnareo ihany koa mbola sy zakanareo ankehitriny fa rehefa ho avy ny fanahy fahamarinana izay raha indray amin'ny anarako izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra satria hiteny amin'ny anarako. Ohatra izao ohatra fotsiny indray ohatra misy andram-piainana ny aignako ohatra hoe tagny Toliara 2008-2009 ny zavatra be dehibe hitako tagny. Tonga manao vakansy aho any amin'ny dada sy mama vakansy tapa-bolana. Ny zavatra ny aignako ray taona tagny Toliara sy ampy ny hitantarako azy agnatin'ny adiny roa. Dia ohatran'izay koa Jesoa hoe be dehibe ny zavatra tiany Jesoa amin'izay na zao tontolo zao tiany ho lazaina sy ampianarina fa anankatelo taona izy nitety dia hozy izy hoe ny fanahy masina halefako dia izy hagnazava ny dikan'ny fihesikako, ny dikan'ny fampianarako, dikan'ny fahagagako. Zany hoe sika tia fary zany manao réinterprétation zany hoe ireo zavatra ny ainan'ny Kristy ireo ary ampitahana amin'izao
2020 zao misy fampianarana sahala hoe Jesosy no miteny amintsika na fomba hafa no itenenany fa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amin'ny fanahy masina omena sika tsirairay avy dia nomena sika izay atao hoe fahalalana ny zava-panahy izay dia isika efa tarihiny fanahy masina ho azy hino. Ary eo ihany koa le lazaina amin'ny fikepinana hoe ny fanahy masina ny teny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Le hoe mpaminany zany tsy hoe izay Jeremia fotsiny eo amin'ny baiboly miteny amin'ny vavan'ny mpaminany fa ireo olona rehetra miteny eo anolohan'ny vahoaka hafatra avy amin'Andriamanitra itenenany fanahy masina. Zay zany hoe miteny amin'ny vavan'ny mpaminany ny fanahy masina. Zava-dehibe ho antsika kristianina ary ny fanahy masina ary tokony hangatantsika isan'andro. Sy ireo karismatika ihany na reny amin'ny hoe fifoazam-panahy sy ny sisa reny ihany no hoe fanahy masina fa sika tsirairay avy dia nandray Pentekoty tamin'ny batemy sy ny fankahirezana. Ka meo anjara toerana lehibe fa io no mitarika antsika amin'izay marina rehetra izay. Amarana koa azy satria tia moa resahako amin'ny zoma zao amin'ny fandaharana magistère de l'église ny hoe asan'ny fanahy masina izay hoe mitarika amin'ny marina rehetra. Arakaraka ny zavatra diavin'ny fiangonana dia misy asiny zavatra iainana lavanandro hoe misy tenin'Andriamanitra sy afatr'Andriamanitra foana tia nampitaina amintsika. Fa tsy hain'ny feon'Andriamanitra miteny hoe Monsieur Julien zao tsy miteny mivantana ohatr'izay Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny zava-misy sy ny zava-mitranga dia miteny izy. Ka ny olona rehefa mino dia sokafan'ny fanahy masina ny fony sy ny sainy halala hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra amin'io dia jereo tsara fa matetika indrindra amin'ny fiangonana tsy dia misy fanapahan-kevitra hoe mivaona amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa arakaraka ny zava-misy. Nisy fotoana zao dia ny roborobony ohatra hoe contraception, fandrindram-piterahana sy ny sisa dia ny fiangonana nijery hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra aveo sa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia nampianatra ny papa dia miteny ho antsika kristianina katolika na dia izay azany hoe firoboroboany ataontsika hoe fandrindram-piterahana PSI Maristopse manaikatra vehivavy implant stérile sy ny sisa ligature. Fiangonana miteny hoe fandrindram-piterahana voajanahary no mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Iny ihany fanahy masina mitarika amin'ny marina rehetra izay. Dia diantsika ny mihaino ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fampianaran'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny fandalina-pinoana sy fandarana samihafa ihany koa isika eto amin'ny onjam-peo dia maheno an'izay fanahy masina izay miteny amintsika mba ahafahantsika manamasina ny andavanandro mpiainantsika.